Tonga soa indray eto anatin'ny fampalam-baovao faharoa fahitalavitry matv manatitra ny araba ary asainy ianao naraka ny vaovao hatramin'ny farany ireo lohateny isan'ny isongadina vaovao isan'ny songadina indray amin'izao takarivan'ny zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra izao ary aloha no ndeha atolotra ho antsika ny olavin'ny Troikan'ny SADC ny fangatahany ankolafy Ravalomanana ny amin'ny fanemorana ny tetiandro mpifidianana na dia mbola tsy fantatra mazava raha mahakasika indrindra ny fanoloana ny toeran'ny Andriamatoa Edgar Razavindravà dia fantapantatra fa anisany anarana miverimberina ny anarana Andriamatoa Augustin Andriamananoro ny ampy 20 kosa ireo mpanara-maso ny asa sy ny lalàna sosialy asa eo anivon'ny tribonaly anosy avy hatrany arisika dia iroso anatin'ny vaovao ara-politika toy ny mahazatra anokafantsika ny ity fampalalam-baovao ity ny alarobia teo dia nisy ny fivorian'ny Troikan'ny SADC izay nitanterahana tany Windhoek azafady renivohitr'i Namibie anisan'ny noresahana tao anatin'izany moa ny raharaha Madagasikara raha ny vaovao nambaran'ny haino aman-jery vahiny dia nolavin'ny Troikan'ny SADC ny soso-kevitry izay naroso ny ankolafy Ravalomanana rahantsika vetrany ny taditra mahakasika an'izay. Nolavin'ny Troikan'ny SADC ny fangatahany ankolafy Ravalomanana amin'ny fanemorana ny tetiandro mpifidianana raha araka ny voalaza ny filazam-baovao afrikanina omaly. Ny Troika izay nanao fivoriana tapony tao Windhoek renivohitr'i Namibie ny alarobia teo. Ny firosona makany amin'ny fifidianana amin'ny 20 oktobra izao no imasoan'ny SADC izay niantso indrindra moa ny fianakaviam-be raisam-pirenena mba hanao izay mety ahatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny daty io. Arak'izany dia nanao antsoavo ireo filoham-pirenena na filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny Troikan'ny SADC ny amin'ny hanomezana n'ireo orona rehetra mpikarakara fifidianana eto Madagasikara nivory ary fitaovana rehetra ilaina amin'izany. Etsy ankilany kosa dia namerina ny amin'ny tokony hodin'ny folo Ravalomanana tanindrazana tsy misy fepetra ny Troika ka isitraka ny famitsoran-keloka voafidy ny parlementaire ny tetezamity izy. Miandry ny valikavatra avy amin'ny folo Ravalomanana marika sy ny hevitra ny mpanao politika arak'izany ny mpanara-baovao.